Mampalahelo ny tranga tahaka ireny ary anarana ny sain'ny tompona andraikitra mba hikarobaolana manoloana ny tranga toy ireny satria raha mitohitoy zany ireny dia ho very momoka ny kolontsaina sy ny soatoavana mamalagasy. Izay ny makasika an'iny fa mahazovahana ny alatrombany amin'iny tapany atsimon'Nosy iny amin'izao fotoana izao. Farany teo dia tao amin'ny tanànan'ny Akazo Abo Atsimo indray ny lasibatra tao anatin'izany tranga izany. Nisy moa ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny dahalo, nisy ny ainana fohy vokatra izay. Namelindray ny dahalo mpangalatromby tany amin'ny faritra atsimon'Nosy iny. Tao Akazo Abo Atsimo dia miaramila valo ny lavon'ny balan'ny dahalo ny aliny talata 5 Aogositra lasa teo ary apolona hafa maratra mafy raha ny vaovao voaray avy amin'ny etamajoro ny tafika malagasy. Tsy taza-posy ny tafika ao anatin'ny ray ity satria isy ny fanadihadiana fotony ataon'ireo tompona andraikitra miaramila manoloana ny raharaha. Isany koa ny hetsika mingorana ity asan-dahalo ity raha ny fanazavany lehiben'ny etamajoro ny tafika malagasy. Manana ambarany ihany koa nefa ireo solombavam-bahoaka any atsimon'Nosy manoloana ny toedrarà. Ho an'ny solombavam-bahoaka voafidy tao Morombe dia ilaina ny hetsika maharitra sy fampitaovana ireo miaramila ahafahana mamongotra ny asan-dahalo. Ny fanjakana mihitsy no mandefa ny miaramila sy ny gendarme agny amin'ny abattoir. Zay ny teniko. Saky ny milaza an'izay satria zavatra efa resana amin'zareo hoe raha tsy équipenareo hélicoptère na mametraka unité spéciale nareo mipetraka agny amin'ny atsimo andrefa io asan-dahalo dia tsy ho vokatra. Io opération io zavatra tsy izy io, tsy mamany olana io. Efa nisy io hatramin'izay ka hatramin'izao. Tamin'ny andro natsiraka efa misy opération tsy mitsitsy, misy ana opération ohatran'izao. Io raha ataontsika hoe fanafody anasitrana arety dia ohatran'ny paracetamol io. Manala an'ilay taitaina fotsiny izy dia fa tena ny aretina tsy afaky io. Ka eto zahay dia mamerina tsy mahaleo anay ny miresaky mamerimberina fa ameo matériel apetrao ny unité spéciale anti-dahalo permanent fa tsy resaka opération fa affectation mihitsy no apetraka agny. Fametrahana ny dina ary fampiatoana ny fitaterana ny omby amin'ny camion no ahafahana manafongotra ny toe-javatra tahaka ny ataon'ny dahalo izao. Ao ihany koa ny fanaparitahana fitaovam-piadiana ataon'ireo mpividy vato vahiny raha ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka vao benenitra. Tsotra ny antony nanangana dina zahay satria tsy hitanay intsony ny vahaolana raha tsy nataony dina bokon'olo. Mety am'tany nareo inona io dina io. Ohatra fotsiny eto Tsimbazaza atsika zao misy omby alainy malaso eto. Ny dinanay tsy misy olona mandeha zany raha tsy complet ny dina rehetra ao anatin'ny district. Ka raha ataontsika hoe arahina omby dimapolo ty miala avy eto Tsimbazaza makany ataontsika hoe agny Andorano fotsy izy no tsy hita le omby. Tonga ao ny mpanao dina piray dina za io piray dina io tsy latsaky ny 500. Vao tonga fotsiny io dia terena le tanàna ome omby ray vary 700 kapoaky dia vola ray hetsy tambiny kafe zany solo kafe zany. Iny zany tsy miala eo le olona 500 raha tsy mivoaka na tsy fantatra le olona manao an'le acte zany ary misakafo omby ray isan'andro le mpanao. Ka tsotra ny anay fanamafisana satria fa tsy hitanay intsony natao napetraky ny député regny résolution araky tatarainy namako teo mba narahina tamin'iny tamin'ny fahaky ny ray aman-dreny Zenalany zorona teo ary nahitana fombiazana. Ny hojereny fanjakana akaika le fiparitahana hoe zao nefa tsy isy enquête de moralité intsony rehefa anao ino ty vidim-poasy tsy isy intsony zany tsy voahaja fa rehefa ta hividy anao dia aferafera 100 000 50 000 defa mahazo. Na zaza tsy tokony hitazona basy agny aminay 15 ans zany defa izy mitondra basy. Zahay aloha dia mitory andreo tory andreo Sri Lankareo zahay basy avy aiza ary aiza ny lalana ivoahany io basy io avy eo ivato ve sa avy any amorontsiraka. Zavatra hitanay maro zany ary zao afaky mijoro am'zany satria toerany Benetri misy safira zay boakely mahavaky vato avy agny miverina avy agny mitondra basy fa volombelony zany aho vasa fantany mpitondra am'zao zao zavatra zao sa tsy haiko na tsy fantany ka tokony jerena akaiky reo sila manampoizina atsika reo manampoizina sanatria-zany manalika ny lalàna miany ve no ampiasany eto sa ny lalànantsika no tokony ampiarina any. Any amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fanapa-kevitra entina migorana ny asan-dahalo na dia tsy mora raha ny fomba entina hanatanterahana izany.